Lanzarutra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelaniseho reo o fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao ekeko toko fa mafy aminao izao fitsapana miasy izao efantany nefa zay tsy hozakanao tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy ho mandraky izay aza tao mankarary fo la efananjesy izao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao Voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao eny tompoko miarabanao indray amin'ity maraina ny alatsinainy faharoa ny herinandro ny alatsinainy enina amby roapolo ny volana mea 5 sy 2 kobakobatanana ao antsika rehetra any amin'izay misy antsika tsirairay avy na Madagasikara na Angleterre na any amin'ny Grèce na any Ameriky na any eto Québec Frantsa sy ny karazany rehetra koa faly miaraka aminao amin'izao maraina zao ny radio RFM2A miaraka aminao androany mba hitafatafa aminao ny zavatra tokony ataontsika mandritra ny tia herinandro ty mampanantena fa ahita fafinaretana ianao ahita valimbavaka ary ahita fitiavana manokana amin'izao Jehovah Andriamanitra antsika izao manasanao amaky ny bokinao aza hitanao ao amin'ny Luc 19:37 teny français ny anarana mialatsiny tous les disciples en foule saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il aime vus. Mbola manatena ve ianao fa mbola misy ny safodrano mbola mieritreritra ve ianao fa Andriamanitra dia afaka mandefa reo manina ohatrany tamin'ny andron'ny Israely matetika ianao dia tsy mahita zavatra ohatran'izany intsony ary manatena zavatra mafy ao anatin'ity baiboly ity izay zavatra rehetra nitranga tamin'ireo patriarkla tamin'izany fotoana zany mba hipetraka eo an-tananao ihany koa ny fahasoavana sy ny fitiavana ary ny fanampiana avy any amin'Andriamanitra mety isokatra ve ny masonao mba hijery fa betsaka ny zavatra izay nomeny Jehovah anao tamin'iny alina iny fa teniko eto matetika ny miteny hoe sokafy ny masonao dia mieritrereta hoe tsy navelan'ny rery ianao amin'izao tamin'iny alina iny indrindra fa amin'ity maraina ity raha ohatra ny aka mijery ny eto Québec fotsiny dia
efatra any amin'ny 17-19 degré izy zao maraina zao miposaka tsara amin'ny masoandro mahafinaritra na mijery an'izany ary tsy mila manina ako tsy mila manokatra ranomasina Jehova tsy mila mandefa zavatra zay tsy eritreretiko na koa zavatra zay tiako fa ampy anay na ny feo amborokely ao ambaravarakely na ny voromanidina zay miaraka zay ampisehoany aminao isan'andro manaitra anao vao maraina satria mivoha varavarakely koa ty vao maraina mety mieritreritra ianao hoe ny fiainako tsy mety eritreritra ianao hoe inona indray ny azo an'andro any tadio fa mibanjina anao foana Jesosy ao amin'ny fitoerana masina indrindra tsy mamela anao irery izy miaraka aminao izy tianao izy fa ny angatahany aminao dia vao misokatra amin'ny masinao dia atsoy ny anarany fa izay no hery afahantsika miaraka aminy tsy misy mirakla tsara ohatra miantso ny anaran'Andriamanitra ary miakohaka eo atongotry Jesosy iaraka ivavakantsika. Jehova ray masina sy tsara indrindra izay any an-danitro apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay amin'ity maraina ity mandra-pahavy ny tontolon'ny andro ary aza velanao irery zay mba tsy toetra mba elingelen'ny Satana amin'ny fahatezerana oka ny fanahinao hidina anampy anay satria araka voalazanao ao amin'ny Galatiana dia raha manana ny fanahy masina raha alefanao aty aminay raha omenao anay zany fanahy masina zany dia ho lafatra amin'ny fiainanay tsisy teny ratsy tsisy famoiza-po feno fitiavana feno fahendrena ary ho fitaratra amin'ny hafa izahay mehery sy tanjaka izay mitan'ity alatsinainy vao maraina ity mba eo ambanin'ny elatrao mandrakariva ary ny anjelinao tsy hisaraka aminay naiza le anay apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny ary tompoko hoentsika hanomboana ny fandarantsika androany dia hiaraka amin'ny any avy Madagasikara antsika amin'ny tatitra isan'andro izay ataony ao anatin'ilay atao hoe impact 2025 izay mitranga any Madagasikara any mino finaritra tompoko. Ny tetsy amin'ny sita Nosy Kosa indray zao no asehoantsika izay nanatanteraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana sy fahalalana nify maimaim-poana ary fijerena maso maimaim-poana. Ny avaka tokoa satria tolotra manokana izay natokana ho an'ireo vahiny saina irery ihany tamin'ity indray mitoraka ity. Efa nanatanteraka expo santé goavana ihany koa ny sita tao Tamatavy ary nasarika olona maro tokoa izany. Tolotra maro ihany koa no nozaraina ho maimaim-poana ho an'ny rehetra tonga ny sitraka izany fizaham-pahasalamana izany. Tsy latadanja tamin'izany ihany koa ny Tety Toliara nahitana centre d'influence karakaraina sampana medidin'ny vehivavy izay nampianarana ireo vehivavy nasaina manokana ny fomba fanaovana mofo na ny cake izany. Tonga nampahirana izy ireo moa ny vadiny mpitantana arabola mpanampy ny diviziona misy antsika. Ny tany Morondava kosa indray dia misy ny asa soa tamin'ny olona misy 50, vary 70 kapoaka sy siramamy atsasakilao, sira 2 sachet ary ronono be amin'ny boaty ary menaka tapalitatra isan'olona no nizaraina. Raha ny lafiny ara-panahy indray no ambara dia nafana ny afatra nentin'ny mpitantana arabola mpanampy ny diviziona misy antsika nilaza tamin'ny rehetra tonga marobe nanatrika fa ho avy indray Jesosy. Nanao antso moa izy tamin'ny fiafaran'ny famelabelarana
nataony ka maro namaly izany ka vona ny roso amin'ny rano ny batisa amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Mai izao. Mitoy ihany koa ny ezaka impacta 2022 ao faradofay ka ny site ray dia ahitana vahiny saina 300 isa. Marihana nefa fa sita 3 no manao zao esaka izao any amin'izany faritra izany. Impacta 2022 distrika Andilamena antany manebaka ny antomboka anio ary nosokafa mibeny tanàna lefitra izany. Vorolanina ny vahoaka iain'ny tenin'Andriamanitra ary fankasitrahana feno no nambarany no ny tombotsoa ara-panahy amin'izao programa manokana izao. Eny tompoko mahafinaritra na ny mizarana zany any Madagasikara zany impacta 2025 satria tsy misy manavakavaka itsika eto amin'ity fandarana ity. Andaotsika eno hira anankiray mahazatra eo atongotrao alohan'ny fiambenana maraina hiaraka amin'ny Olivier. Almerabantsika tsirairay avindray tsy tia alatsinainy maraina fa 20 volana mety misoran'Andriamanitra isika fa mbola meny tombonandro indray arafahantsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika ny amofony anio dia vavakisika.
ny tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao izay satria mbola afaka miantso anao indray misaotra indrindra raha eo satria miainy ankonana tsirairay avy ianao ary mahatsapa mahazo tombosoa amin'izany izay zavela hovarinana amin'izao fiainana izao fa atao manjakariva hibanjina ny lanitra ary azoty andinika ihany koa ny soratra masina izay avy aminao. Mitezana tompo amboly zavatsoa anatinay amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fianakaviana miara-mitandrina ny sabata. Nalaina ny Deutéronomie 7:7 manao hoe koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka hariva mandimby. Amen. Dinihiny soratra masina ray aman-dreny, aoka ianareo tsy ho mpiainy fotsiny fa ho mpanatanteraka ny teny ihany koa. Arao ny fenitra napetraka Andriamanitra eo amin'ny fanabeazana ny zanakao. Aoka izy ireo ahita fa miomana ao amin'ny sabata ianao mandritra an'ireo andro iasana ao anatin'ny herinandro. Tokony atao ny fiomanana rehetra mandritra ny andro fiasana. Aoka ho vitaina ao anatin'ny andro fiomanana ny fandrahoana ny sakafo rehetra ho an'ny sabata. Azo atao izany ary raha ataonao fitsipika izany dia azonao tanterahana mihitsy. Hazavao amin'ny zanakao ny asa ataonao sy ny tanjona kendrena amin'izany ary aoka izy ireo hanampy ny tenany sy ny ray aman-dreny amin'ny fanomanana sy ny fitandremana ny sabata araka ny didy folo. Tareo ny zanakao hanao ny sabata ho fahafinaretana, ho andro miavaka indrindra mihitsy ho masin'i Jehovah ary mendrika ho hajaina. Rehefa tonga ny zoma dia tokony efa voahomana ny ankizy eo ambany fanaraha-mason'ny renim-pianakaviana ny fitafin'izy ireo mba ahafahany miomana aingana tsy ao anatin'ny firotorotoana na ampikorontanana ary koa mba hialana amin'ilay teny bahatezerana. Tokony hanokana ny fotoana rehetra izay azony atokana ho an'ny zanany tokoa ny ray aman-dreny rehefa sabata mba hahatonga an'izany ho fahafinaretana. Rehefa tsara ny andro dia azony ray aman-dreny atao mihitsy mitondra ny zanany manao didy tongotra eny an-tsaha na any anaty ala eny anivon'ny zavaboary eny. Amin'izany manko no resahany amin'ny momba an'ireo hazo izay mijoalajoala sy ny kirihitra ary ny voninkazo ary koa ampianarana azy fa Andriamanitra no mpamorona an'ireo rehetra ireo. Ampianaro azy ireo avy eo ny antony isian'ny sabata mba ho fahatsiarovana ireo asa famoronana nataon'Andriamanitra. Nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito rehefa avy niasa tao anatin'ny enemana ary nitahiny sy nohamasinina izany andro tsara an'izany. Dia tahaka izany no hanomezana ny fampianarana maso indrindra, tahaka izany ihany koa no fomba fiainana tsara indrindra mba ahafahantsika mampita ny hafatra makasy ny sabata amin'ny ankohonantsika. Engany izany mba hahatonga antsika hifikitra amin'Andriamanitra, hahatonga antsika ihany koa hahay ampianatra ny zanantsika ho amin'ny fitandremana azy. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay Tompo mba tsy ho variana na ho anatin'ny harerahana be loatra ihany koa mandritra ny enemana fa hatsiaro mandrakariva fotoana lehibe ny fotoanan'ny sabata ka hiomana an'izany izay tsy ho an'ny tenanay irery ihany fa indrindra ho an'ny ankohonanay. Aminaran'i Jesosy, amen.
clinique en ilasa. Et toi, mi venture qui nasa. Et toi, manisa nya lusisa. Ari manisa visa. Ilala na udia vikiu. Et toi, misa intaina tsara. Et toi, manurata tantara. Et toi, mangata pamelana. Lewe luka zaivita. Maruti voisa. Sanisai, izanu antenai, etwani nizao, fiaina nizao. Etwao, makitunungkalu, milaza, fiaina na mandalo. Vaetoao misaotra ny pahary, fanisa ny voary, tena sarobiry. Vaetoao mivavaky isan'andro, maraina alina atoandro. Etwao mangata pamelana, wanuluna rehetra, voyeja ni satana. Etwao mangata paelena. Etwao nandana fandresena. Etwao mizara ny afaliko, famanana mamonjy na ifanantena. Misy zavatra somary mampalahelo eto amin'ny fiainatsika amin'izao fotoana zao eto ambonin'ny tany. Raha mahita an'io texte io anao jery anazy vao maraina dia nalahelo satria variana antsika olombelona amin'izao fotoana zao. Ary zany dia mamaritra fa ho avy tsy ho aingana ny tompo. Asa raha tadidinareo angamba fa misy teny anankiray izay milaza hoe raha vao tonga dia ohatrany ahoana ny finoan'ny olombelona etỳ tany ety. Izay ny tenin'i Jesosy alohan'ny nandehanany. Jerevy tsara n'io texte io any Frantsa fotsiny, tsy haiko ny any Madagasikara tamin'ny 2022 na 2023 tany 27% ny olona no manana baiboly na mamaky baiboly, na 19% fotsiny no mamaky an'ny baiboly. Tao amin'ny étude nany nampirazana izy ny sondage tany États-Unis dia 25% ny olona 2023 izy oui no mamaky baiboly ao anatin'ny isan-kerinandro, ary 4% milaza fa mamaky boly une fois par mois. Mampalahelo zany toe-javatra zany satria varinitsika. Nisy moment ahako ohatrany varina tamin'ny ao andareny filazana zany, varina tamin'ny mijery an'ireny ohatrany angano, le olona mifanenjika, le olona mifanao débat sy ny karazan'ireny, dia adiniko ny fahamarinana ara-baiboly, adiniko fa mila tenenina
io famarinana ara-baiboly io satria manomboka midina atsika midina hatrany hatrany makany amin'ny tsy finoanana zany baiboly zany tsony araka an'ilay volana hoe ches na ny fanahy masina raha mety tsy hanampy antsika tsony amin'izay fotoana zay variantsika amin'ny asa variana ihany koa tsika amin'ny zavatra toetrana amin'ny toe-javatra mitranga isan'andro tsy moramora le satria mitaizy tsika mitady vola mandoa fatrano mandoa crédit ana automobile sy ny karazany ny frais de scolarité any ankizy sakafo sy maintsy eritreretina isan'andro fa miteny kosa Jehova hoe raha afaka mandray ianao dia mandray zavatra kely fotsiny tenenina tsy izy ny teny fa ny mpaminany no anisan'ny teny hoe na alohan'ny fo rehefa mifo maraina dia rehefa miditra ny trano eo ihany koa ilay misy étude ihany koa ny mandeha hoe tsy ao anatintsika olombelona tsony ilay miaraka mamaky boky amin'ny fianakaviana tena lasa vitsy dia vitsy mihitsy n'ilay izy satria vao tonga dada dia tonga dia matory sy reraka dony antsika hijery texte anankiray Timoty toko faharoa andininy fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo andininy faenina ambin'ny folo andininy fito ambin'ny folo izay soratra rehetra nomeny tsindry marin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana fanjesi-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizaina amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra nanenina mihitsy ny ahako no somary ohatrany tsy mikritika ahako ohatrany nanenina ihany ahako ny mitady olana quelque part afaka tokony mampianatra ary ampianatra mihitsy ny ahako satria fahamarinana tsy maintsy tenenina eto ilay mitady debany amin'ny olona hafany sany serary andoto satria betsaka ny tsy mamaky baiboly tsony eto amin'ity fiainana ity ho toizantsika ilay izy Petera voalohany andininy toko voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo izay milaza hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy ny faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy amin'ny tamin'Andriamanitra no tenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy tsy maintsy misy ny fanahy masina zany tsika raha ohatra ka hiaraka ka te hafantatra anio zavatra io tadiditsika tsara ny raha ohatra ka ny enjehan'ny olona etianina mbola hiverinantsika iny any amin'ilay atao hoe ilaina ny soratra masina dia ny zavatra navalin'ny etianina zareo satria etianina feno fanahy masina be tabe mihitsy tsy nisy afa-tsy ny baiboly tsy nandeha nangala zavatra quelque part izy tsy nandeha nangala naka source quelque part mihitsy izy nefa fa tamin'izany nefa nisy ny grec satria tamin'ny fantatsika tsara fa i Alexandre le Grand tsy sananafika ny Medo-Perse raha tsy namaky nahita ny baiboly ny Daniel bokin'ny Daniel tao anatin'ny biblioteka-ny Cléopatre ary nahitan'io izy za ty voatondro ty zay izy vao nitsangana nanana force andeha hanafika ny Medo-Perse magatalanjo n'izany zavatra zany olona tsy mino grec nefa vao nahitan'izay izy dia fantany hoe za ty voatondro natao anatin'ity boky ty fantany tsara mihitsy fa ny grec efa navita misy filozofiana be da be na ny romanina ary Cléopatre nanana biblioteka be da be mihitsy milaza momba ny plan de guerre efa fantany daholo ny rehetrarehetra zany fa ny tao anatin'izay nenarana io zavatra io diniany tsara alohan'ny nanafiana azy ary ny finoany no nitondra anazy nandeha nandresy tamin'izany zavatra zany ho toizantsika ihany le izy aiza ho aiza ny fianarana an'ity baiboly ity somary efa nampidiroko kely ihany le izy tamin'ilay resaka hoe Alexandre sy ny karazany reny mbola ao fetsika amin'izao fotoana zao mbola ao fetsika mamaky an'izany baiboly zany ohatrany ahoana ny fahitanao anazy aiza ho aiza ny fianarana anazy mbola tena mifantoka tanteraka ao anatin'ny baiboly vetsika mbola vonona vetsika hiandry an Jesosy araka ny tokony izy 4% no hitako teo tsy fantatry ny any Madagasikara satria amintsika any Afrika any be da be mihitsy
Mbola resadresaka ny tia mantsy satria ny problème amin'izy ity dia surtout reto vazaha reto fotsifotsy be reto. Ry zareo tsy maintsy mila zavatra concret vao manao zavatra, tsy maintsy mahita zavatra izy. Tokony fantatsika fa nanana problème be mihitsy ny baiboly tamin'ny voalohany ireny satria betsaka ny tsy nino anazy ary tsy maintsy archéologue sy ny karazany izy ireny fa ny fanahin'Andriamanitra ny asa. Ohatra ny problème de Davida, mbola iresaka nareo anio ahako. Luka ihany koa nanana problème raha tsy diso ahako, Luka na Jean tamin'ny Polycarte, mbola iresaka nareo anio ihany koa ahako. Sahirana be mihitsy ary betsaka ny tsy nino fa nanao tsinitsinina n'ity baiboly ity. Dao ho tohizantsika ny Matthieu toko 2:20 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mahadiso hevitra nareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Soratako mihitsy hoe herin'Andriamanitra. Fa maninona ny herin'Andriamanitra? Herin'Andriamanitra satria tsy afaka manao ninina mihitsy tsika raha tsy misy ny herin'Andriamanitra. Betsaka amintsika no miteny hoe tokony hivoaka kely ao anatin'ny baiboly nefa nisy zavatra texte maromaro napetraka teo hoe fanahy masina no mitondra anao. Ary Etienne raha nyteneniko teo dia raha natondra reo zay andosoana anazy fa inona ny navaliny zay zavatra nytenen'ny fanahy masina anazy, ny herin'Andriamanitra. Zany hoe ny baiboly zay naverina tao aminy tao, zay no netiny nanao zany zavatra zany. Ndao toy izantsika ihany Jérémie toko 2:7 zavatra ngoaza koavana be mihitsy ny tia na dia natokana ho an'ny Jiosy ary izy tamin'izany fotoana zany. Ry taranako, dinionareo ny tenin'ny Jehovah. Raha jerevanao tsara le izy amin'ny teny frantsay dia tsara kokoa angambany amakitsika anazy. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ao amin'ny parole de vie, vous gens d'aujourd'hui, faites bien attention aux paroles du Seigneur. Raha ohatra ka 4% any États-Unis indroa isaky par mois, raha ohatra ka eo amin'ny 25% eo no mamaky boky une fois par semaine satria variana mijery ny Harry Potter, variana mamaky boky izay misokatra ohatra ny hoe inona tony tantaram-pitiavana sy ny karazany tony dia ho adinontsika. Mafy amintsika koa tsy afaka manao ninina mihitsy satria matahotra, satria tsy feno an'ilay herin'Andriamanitra araka ny teneniko teo satria variana. Ilainy io herin'Andriamanitra io entina hiady. Hoy izy Pierre zay hoe lefina anankiray ahafahanao mandinika ny adversaire. Izy ny adversaire antsika dia Satana. Mamely mafy izy amin'izao fotoana zao ary tena mahay mihitsy, tsy azonao laviny zany satria mamaky boky quelque part ary zareo dia iny no entiny hiady aminao. Ny fitaovanao dia tadio fa ny herin'Andriamanitra irery ihany. Rehefa tsara io homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Vous, gens d'aujourd'hui, faites bien attention aux paroles du Seigneur. Ho tohizantsika ihany le izy izay farany miala tsiny zay no azoko zaraina aminareo androany averiko mbola nisy satria mila manao an'le écriture zany satria hoe ilaina le écriture n'Andriamanitra dia tsy vitako le izy fa mbola niaraka tamin'ny faly aho omaly. Aza dimy mihitsy n'izay manana fitaovana tsara mihitsy ntsika dia ny lesona ny ekôly sabata na dia ny mamaky isan'andro fotsiny ara dia ampy atsika. Anao zay tsy malala an'izany atao hoe lesona ekôly sabata zany dia raiso isan'andro ny baibolinao. Tsy azo atao mihitsy ny mampisaraka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Tsy maintsy miaraka foana ireo zavatra ireo ary tsy azontsika sarahana mihitsy ireo boky anankiroa ireo mifanampy ireo. Zany ohatra ny mariage, tsy azon'iza kitihana mihitsy ireo zavatra ireo fety. Nasoratanan'ny olombelona raha le izy dia misy signaturan'Andriamanitra ao dia ny didy folo zay tsy azo alana mihitsy. Nasoratanan'ny olombelona raha le izy dia tadio fa mbola inspiration an'Andriamanitra no nametraka anio. Ndao tsika hieno ny vavaka zay irahantsika
isan'andro amin'ny Jason Legrand. Pour chaque matin où je me suis réveillé, pour chaque pas que j'ai pu faire, pour les bénédictions reçues et pour les leçons apprises. Père, je sais que tous les jours n'ont pas été faciles, mais dans chaque difficulté, j'ai senti ta présence. Tu as fortifié ma foi et façonné mon caractère. Merci pour les moments de joie qui ont illuminé mon chemin et pour les épreuves qui m'ont appris à te faire encore plus confiance. Père, je te confie ce jour et les derniers instants de ce mois. Que je puisse regarder en arrière avec gratitude et vers l'avenir avec espérance. Renouvelle mes forces, dirige mes pas et prépare mon cœur à tout ce qui est à venir. Que le mois prochain soit rempli de santé, de réussite, de percée, d'amour et de paix. Bénis ma famille, mes proches et toutes les personnes qui croiseront mon chemin. Que nous vivions dans l'unité, l'amour et la foi, en nous appuyant toujours sur ta direction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tompoko ho faranantsika angamba ny androntsika miaraka aminao androany. Mahafinaritra ny niarahako taminao tamin'ity maraina ity. Ho feno fitiavana, ho feno ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny tenantsika tsirairay avy. Makasitraka ary azadino fa ilaina ny mivavaka. Raha ny teneniko isan'andro. Ilaina ny mijery ny baibolinao. Ary ny araka zany feokira ianao zany dia tsy manana havana tsara, tsy manana ray aman-dreny, tsy manana namana, manana fidelité ary tsy hamadika ny tsisy fiatsarambelatsy afa-tsy Jesosy irery antsika. Mpanjino izy fa mandoaliky, miondriky, mitalao, mangataka aminao mba hidinana, mangataka amin'ny rainy mba hidinany fanahy masina ity aminao ity isan'andro san'andro. Mieritreritra anao hoe tsy miteny tsy mitomany Andriamanitra, matoy izy mangina, tsy mandefa nininana tsony dia mitomany izy zay. Malahelo tomany izy satria tsy manao an'ilay araka ny tokony ataontsika fa mitady zavatra sarotra nefa zavatra mora ny nangatahany manaraka an'izay teneniny fotsiny. Azontsika atao tsara mihitsy ny manaiky, azontsika atao ny mandaha, fa raha ny fanahin'Andriamanitra no mitondra antsika tsy tomany tsony Andriamanitra. Tomany ohatranao Andriamanitra, malahelo ohatranao Andriamanitra, matoy izy mangina dia misy antony ao fa miomana izy, miomana hivoaka izy fa itsika tokony hiasa ampiseho an'ilay fahamarinana araka ny tokony izy. Azontsika ampiseho ve eo amason'ireo anjelin'ny lanitra na ny vahoaka ny lanitra ny asa izay tokony ataontsika mba hahafahan'ny fanahy masina manampy antsika fa nytaniana apetraka amintsika tsirairay avy. Anao no mieritreritra, ahako mieritreritra. Inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataonao? Inona ny tokony ataontsika? Inona ny mampisalasala antsika? Inona ny mampatahotra antsika? Inona ny mampamenatra antsika? Tadio fa nisy tenin'Andriamanitra navokako teto matetika fa raha mizara amin'ny filazantsara an'Andriamanitra ahako dia tsy hanana henatra mihitsy. Tsy tokony hisy henatra, tsy tokony natahotra fa efa vonona ako andray ny fijaliana izay nahazo an'i Jesosy Kristy. Tadio zay. Raha nitorahana vato Etienne, raha nifatsihana tamin'ny hazo fijaliana Pierre, raha petsaka ireo martira ao anatin'ny so vadimy izay mitalao miandro hoe roviana Jehovah no hotsarainao izay. Raha mbola mitalao matetika Abel miandry ny fitsarana ny Kaina dia tadio fa tsy maintsy mijaly ohatran'ireo martira ireo ianao ary miandry anao Jesosy. Bonne journée à tous. Mirary andro tsara eo ambanin'ny fitahian'i Jehovah ho antsika tsirairay avy. Misaotra tompoko.